Ny 4 Novambra, André Rakotondranaivo. Hotsaroantsika androany tsingeritaona naterahany André Rakotondranaivo mpanoratra, mpampianatra, saika fantatry ny ankamaroany ray aman-drenin'ny mpianatra. Teraka ny 4 Novambra 1920. Mpampianatra izy ary nanoratra sy namoaka boky fianarana ampolony maro ho any ambaratonga voalohany izay nahitana ireo taranja rehetra nisy toy ny kajy fototra nivoaka ny taona 1920. Le français à l'éducation de base ny taona 1977. Fianarana manoratra teny malagasy ny taona 1977. Akoatra izany anefa dia namoaka ihany koa ireo boky torolalana samihafa izay mahakasika amin'ny fivavahana izy. Teo amin'ny sehatry ny literatiora dia mpanoratra mpikambana ao amin'ny fikambanana Avatsa UPM i André Rakotondranaivo. Aera no solanarana nentiny teo amin'izany sehatra izany. Ary efa namoaka boky mirakitra ny tononkalo nosoratany ihany koa izy. Hitantaratra amin'ireny asa sorany ireny ny fiainany amin'ny maha-mpampianatra sy mpanabe azy. Notoloran'ny fanjakana Plume d'Or sy ny Grand Croix de 2e classe de l'Ordre national la malagasy nosoratan'ity olo malaza amin'ny fampianarana ity izy no ireo ezaka lehibe nataony teo amin'ny famoahana boky sy ny fanoratana. 4 Novambra 1920. Niaona tany Tomasina ny malagasy sy frantsay ka nidinika tamin'izany dia nianoloran'ny fanjakana malagasy ny tapany avaratry Madagasikara ho an'ny Frantsa. Ny hanomezana tany ho an'ireo frantsay nipetraka teto Madagasikara ary nionitra iray tapitrisa tamin'izany fotoana izany. Rava nefa nidinika satria no lavindray nandriamampandry solontenan'ny fanjakana malagasy ireo rehetra ireo.